Isika no anana ny sarany internet mora indrindra ty Afrika hoy Stéphanie Delmotte, ministra misahana ny fifandraisan-davitra androany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety taorindinika izay ny fanaovana dia hisy mpandraharaha amin'ny tolotra internet fibre optique tsy ho ela amin'ny sarany takatry ny rehetra ho hiatrany izy eo amin'ny 10,000 eo ny vidin'izy io araka ny nambarany mpandraharaha izay goavana ary isan'ny manatraikefa sy fampiasam-bola goavana ho hiatrany izy tsy nambarany moa hoe izy orinasa io ankoatra ny Telma dia isan'ireo manana fahazondalana ivarotra fibre optique ihany koa i Orange sy Blue Line. Ny sambo telo avy any Comore tonga tao Mahajanga ny alakamisy teo. Ho averina ny Comore ireo mpandeha tsambo komoriana mandidina ny 200 tonga tao Mahajanga omaly alakamisy raha nambarany governoran'ny faritra Boeny Moktara Andriatomanga. Sambo telo no nongadina tao Mahajanga omaly ka ny roa tamin'izy ireo no nitondra ireo mpandeha miisa 200 mahery ireo fa ny fahatelo kosa nitondra teratany malagasy miisa 70 mandalo fiboana aloha ireto teratany malagasy izay hijanona eto Madagasikara ireto raha ny nampitainy governoran'ny faritra Boeny hatrany. Fanapa-kevitra niraisina taorian'ilay fanakatonana indray ny sisin-dranomasiny Madagasikara amin'ny Comore ity ampiarina ity. Efa eo andalam-pandiniana ny fikirakirana rapitaovana ho fampodiana ireo andramena anaty kontener miisa 20 aty Tanzania ny Ministeran'ny Tontolo Iainana ankehitriny raha nambarany ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Max Fontaine Nandonirina omaly alakamisy efa nakatoavy ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny zava-mananaina ahina ho lany tamingana na ny CITES ihany koa ny fampodiana izany raha nambarany hatrany mijanona ho tsiambaratelo kosa nefa ny mahakasika ny atsipiriany no izy tena sarobidy sy manandanja tokoa efa vonona kosa nefa ny toerana andraisana izany ary efa miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana ihany koa ny ministera ho fiarovana azy. Ny taona 2024 moa no tratra tany Kenya ireo andramena ireo ary ny 2024 no nogiazan'ny fanjakana tanzaniana tao aminy ireo andramena 20 kontener ireo. Atao soni tsy ho ela ny fifanarahana eo Madagasikara sy ny kompania mpitaterana nabakabaka Rwandair raha ny vaovao nampitainy avy eo amin'ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny Famantarana ny toetrandro. Ny ministra misahana ny fitaterana Valérie Ramonjavelo no anisan'ny tompon'andraikitra voalohany eona tamin'ny ambasadorn'i Rwanda miasa eto Madagasikara Emmanuel Ategeka taorian'ny nanolorany taratasy manendry azy ho masoivo tamin'ny filohan'ny Repoblika. Nandritra izany fionan'izany ihany koa no nanasan'ny ambasador Emmanuel Ategeka ireo mpandraharaha malagasy hitsidika ny Rwanda nanamarika izy fa anentana ireo mpandraharaha ny Rwanda koa ny tenany ho avy eto Madagasikara. Apetrano ny fikoanandohan'ny ranomasimbe indiana andian'ny 20 mikasika ny tsimikaretina VIH/SIDA i Madagasikara ny 12 ka hatramin'ny 15 oktobra ho avy izao no tanterahana eny amin'ny Centre de Conférence Internationale Ivato ny fivoriana. Mpikaroka manam-pahaizana mpitsabo sy mpisehatra eo amin'ny firaisamonim-pirenena no handray anjara amin'ity fikoanandoha izay hizarana ny momba ny fandrosoana ara-tsiansa mahakasika ny VIH/SIDA sy ny fifanakalozana traikefa ihany koa isy ny laboratoire ara-pitsaboana sy toerana natokana ho an'ireo mpitsabo nentim-paharazana ihany koa eny an-toerana ankoatra ny fitiliana maimaimpoana ny VIH sy ny homamiada ny vozon'ny tranon-jaza.